Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Sulouajiv. Vous présente Nivava. La fagina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azon Pisena Mnandjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manul Chanon Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, Manul Chawano ni Fambalalambavao. PEF, parcours études en France. Ny talatalasa teo no nilazana tamin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny fahafahana manondrana vato-sarobidy any ivelany. Tsy ny andro ela, efatr'andro aty aoriana, vato-sarobidy tsy ara-dalàna roa kamiao no voatazon'ny zandary ao amin'ny andro vazo sy ao Malembany. Tafiakatra eto Antananarivo renivohitra ny maraina teo ny iray tamin'ireo kamiao ireo, niaraka tamin'ny police des mines raha ny loharanom-baovao azo. Mampiayay ny nanomezan'ny mpitandro ny filaminana ilay zaza mena vava nisy nanarity ilany vato hoy ny ampelatanany vahiny hoy ilay renim-pianakaviana nahitany tranga ka nandray antanana ny fikarakarana io zaza io. Voalaza tamin'izany fa io vahiny io no ikarakara ilay zaza io ampiandrasana ny fitoam-pitsarana. Ny tombo 27 ny fifindra-monina tsy ara-dalàna ny Tunisia amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny taondasa. Raha ny antotanisa mahery ny 3 sy 1 alina ireo mpifindra-monina tonga any amin'ny morontsiraky Italia amin'izao fotoana izao hatramin'ny fiandohan'ny taona. Noho ny antony ara-toe-karena sy ny fidanganan'ny vidim-piainana no mahatonga izany ary eo ihany koa ny toetra ara-politika. Raha ho avy hatrany ary ny andinindin'izay. Anaty fa 20 ny volana septambra taona 2024 manaritra ny araba tompo klasy tompo vavy tonga sondra eto ny fotoana ny fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity aliny alahady ity ary asiako ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalambavao hatramin'ny farany amin'izao fiarantsika amin'ity takariva ity. Anomboantsika ny fampalalambavao ny talata lasa teo no nilazana tamin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny fahafahana manondrana vato sarobidy any ivelany sy ny andrela efatrando aty aorina vato sarobidy tsy ara-dalàna roa kamiao no voatazon'ny zandary ao miandro vazo sy ao Malembandy. Tafiakatra eto Antananarivo renivohitra ny marina teo ny ray tamin'ireo kamiao ireo niaraka tamin'ny police des mines raha ny loharanom-baovao azo etiny Gaëtan Letsilavo ny Antsiprian zany. Raha ny tantara vato sarobidy notrandrahana avy ao ambositra ireo ka nokasaina ampiakariny eto Antananarivo renivohitra mialohan'ny androanana azy any ivelany. Tsy nisy taratasy ara-dalàna, tapaka ihany koa ny lalana avy any ambositra ka niazo ny lalana ivoaka ny Malaimbany. Tao no nisy fisavanana nataon'ny zandary ka voatazona ny kamiao iray. Ny kamiao faharoa tao miandry vazy vao voatazona. Raha ny loharanom-baovao azo any solombavam-bahoaka sy jeneraly iray izay miara-miasa amin'ny sinoa ireo vato ireo ka antony nahatonga azy hiala tsy misy taratasy avy ao amin'ny toerana fitrandrahana avy ao ambositra. Rehefa tsy nanaiky ny zandary sy ny police des mines nanoratra taratasy io solombavam-bahoaka io ny 20 septambra lasa teo anery ny mpitandro filaminana sy ny police des mines ampiakatra ireo vato ireo eto Antananarivo renivohitra. Voalaza tamin'izany fa atao sezi no antony ampiakarana ireo kamiao ireo eto andrenivohitra. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ny zandary ary mbola fourrière ao miandro vazo ny kamiao iray voasakana tao an-toerana amin'izao fotoana. Tafiakatra eto Antananarivo renivohitra kosa ny kamiao iray izay voasakana tao Malaimbany. Raha ny loharanom-baovao azo niaraka tamin'ny police des mines no nahafahan'io kamiao iray io ho tafiakatra eto andrenivohitra raha niala tany Malaimbany ny alakamisy lasa teo. Voasakany zandary teny bypass io kamiao io ny maraina teo tokony ho tamin'ny folora raha nokasaina ahiditra ao an-tranon'ilay solombavam-bahoaka. Rehefa nidina teny an-toerana ny mpanao gazety tsy hita ny nalehan'io kamiao iray feno vato io amin'izao fotoana. Ny mahagaga ny be sy ny maro amin'ity tranga ity dia ny hoe olom-boafidy, mpanao lalàna, solombavam-bahoaka ka manery ny mpitandro filaminana anao izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Ny fahefanam-panao lalàna indray izao no mijabaka amin'ny andraikitry ny fahefanam-panatanteraka. Misy ihany koa ny fanararotam-pahefana
ka manao tsindry etseroa. Ny tranga faharoa dia ny hoe mbola tsy misy herinandro akory fa efatrandro aorian'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny fahafamanondrana vatosaribida any ivelany dia izao sahady no mitranga. Nahoana no avy ny firenena sy ny vahoaka malagasy raha toa ka goragora sy gaboraraka tahaka izany ny fitantanana ny arenakibon'ny tany eto amintsika. Andrasana ny toyny sy ny fepetra ho raisy ny fahefanam-panatanteraka manoloana ity tranga ity. Antenana fa dia ho hitany marina mahakasika ireny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ireny indrindra fa ny mahakasika ny harem-pirenena. Mahakasika ny fitsabana ndraikitra sy ny fanaovana tsindry etseroa izay nanamafy ny mpisolo vava izay voapanga tamin'ilay raharaha solika tao Tomasina fa tokony avela hiasa malalaka ny fitsarana mangataka ny hamoahana ny marina rehetra mahakasika ny raharaha iny koa ity mpisolo vava ity. Ny arantsika ny fanampampanazavana. Miteny aminareo maventy mpitondra zay aza bekobekonareo ny mpitsara magnano asany aty ka tsy maintsy alefa MD na hoe arovo riana fa aboanare Jacob, aboanare viavy le tompon'le tragno misy an'le entanareo. Ireo no isan'ny lohany atidohan'ny kotrika ny tiraraty ary mbola misy koa conseiller ny ministère ny mponina agnatin'ny tiraraty isan'ny tsoka agny voakasika mivantagna koa. Avoaero olo reto zay eto mbola tsy magnameloka anjareo fa raha tsy meloka zareo asaivo mivoaka zareo hitondra ny marina anagnanjareo. Mampiaya kosa no nanomezan'ny mpitandro filaminana ilay zaza mena vava nisy nanary teny ilain'ny vato ho eo ampelantanan'ny vahiny ho ilay renim-pianakaviana nahita ny tranga ka nandray an-tany ny fikarakarana io zaza io. Voalaza tamin'izany fa io vahiny io no hikarakara ilay zaza io mpandrasana ny fotoam-pitsarana fanadidina entiny onona saina. Velona be aolo asory ty gony mbola misy foitra rako asory lesy gony asory gony fa mafana tazominy raha asory anaty gony izy asory asivo lamba ihany fa idiran-devitra tita kofy ny masiny fa tatarany andro natao kofy kely tena mangatsika Andriamanitra voalatsaka mihitsy Nizo Mateo no nisy nanary teny ilan'ny vato anosopatra ity zazamena vava ity. Nandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana teny antoerana ary ny fanandrifitanon'izay ity renim-pianakaviana sy ny vadiny nahita ny zava-misy. Le police no nandray an'ilay zaza hoe allo tonga dia hoentintsika any amin'ny commissariat de police nanaraka izay mivady jusqu'à tao amin'ny commissariat de police. Ny fitaintainako moa zany tonga dia hoe sao dia sanatria zazakely tsy tonga volana na prématuré le zaza dia mila vonjena aingana any amin'ny hôpitaly satria ilaina mitsofoka anaty couveuse ny zazakely. Niakatra niaraka tamin'ny police teo amin'ny CSB2 izahay. Rehefa tonga teo dia nantany any dokotera sy ny izay nikarakara anazy tao ohatra ny sage-femme tao ny hoe salama tsara ve izy dia 2 kg 610 le zazakely. Rehefa nijerena dia vavy kely izy dia salama tsara efa zany hoe efa fotoana tokony voany fa nisy nanary izay izy ary io zaza io tsy hoe nariana napetraka fotsiny fa efa namany novonoina le zaza satria tao anaty gony izy, gony nisy anazy rany hoe raha tara ny nahitana anazy zany dia mety efa tsy avotra le zaza. Tapitra teo iny dia nanapa-kevitra nandray taxi teo izahay nandeha tany ny teo Analakely teo Tsaralalàna teo amin'ny hôpital des enfants dia rehefa tonga teo izay dia nataon'ny dokotera ny analyse rehetrarehetra ho an'ilay zazakely salama tsara ny zazakely ozy izy ry zareo tsy misy atahorana. Rehefa tsy nisy nahina ny an'ilay zaza niazon'ny commissariat central izy ireo navelona notanterana tamin'ny polisy nandray azy ireo ny zava-nisy nanomboka teo no nampiayay ity renim-pianakaviana ity ny raharaha.
dia hoe tsy maintsy miakatra tribunal zao dia zao ty ozy izy ny teneniny. Dia rehefa hoe hiakatra tribunal zao dia zao dia niantso olona moa zany izy mazava ho azy, dia avy eo dia hoe amin'ny herinandro no miakatra tribunal fa tsy possible ny androany. Dia atao ahoana ho azy zany ty zazakely ty Ramose, dia hoe misy olona haka anazy eo akany dia za moa zany nanontany hoe akany aiza tompoko no mandray anazy, dia teny izy hoe tsy azo tonotonona anao mihitsy ozy izy le akany satria sécurité an'le zaza. Niantso olona ry zareo, dia rehefa niantso olona ry zareo dia hoe mila tonga aty nareo zao dia zao, mila tonga aty adiny 2 sasany latsaka teo ry zareo vao tonga le olona andray an'le zazakely. Rehefa tonga le olona zay moa zany tao anatin'izay fotoan'izay efa lasa nody. Rehefa nanontany fampiantso tamin'ny polisy teo Ilanivato any harivan'iny hoe nanao ahoana ny tany, dia nilaza izy fa tsy nisy PV tompoko nataon'le polisy hoe akany tokoa no nandray an'le zaza, hoe ohatrany hoe tokony isy taratasy zany ny alohan'ny ivoahan'le zazakely tao amin'ny polisy hoe akany tarianana tokoa nandray anazy. Araky ny tenen'le polisy teo Ilanivato nyresaka tamiko ihany moa zany dia ohatrany hoe familier be amin'le polisy nanao enquête anahy ilay vazaha satria nisaotra be, tena nanao merci be an'le polisy izy. Vazaha anankiroa lehilahy sy vehivavy ny tonga tao izy nataony dia lehilahy gasy lehilahy sy vehivavy gasy. Dia teo moa zany tena nataitra anahy ny alina, tena tsy natory mihitsy fa niasa saina tamin'izay nikaroka ny fomba rehetra hoe inona ny tokony ataoko. Voatsela no namoy menaky ny ainy ity renim-pianakaviana ity raha ndresaka ny fanaovana tamin'ny hatrany. Naneo ny fahavononany ihany koa izy andray ilay zaza aoriana ny fanarana ny didy aman-dalàna isan-tokony. Dia izay nanomboka teo moa zany ny ahako tao anatin'le izy hoe sao sanatria nioniony efa be dia be ny mandeha hoe misy ny mivarotra zazakely sy ny ohatr'izany. Dia natahotra satria za arak'izay niteneniko izay efa vonona nandray an'le zazakely, tsy hoe tereko fotsiny le izy fa nahita ny kanisy an'le zaza moa dia nalahelo satria vao efa bolana lasa aho no namoy zazakely menavava. Dia tena ohatrany hoe tonga dia nandona taty anatin'ny foko le izy dia hoe ho raisinay le zazakely ho tezainay, dia voniny izay anara-dalàna fa tsy sanatria izay hoe andehanao totoan'le izy fa dia mametraka nyity raharaha ty moa zany eo amin'ny fitsarana zany raha ohatra moa zany hoe anjaranay izy raisinay an-tanandroa izy ary voniny izay anao ny dingana rehetrarehetra azahoanay anazy. Andrasana amin'ity raharaha ity ny hoe mpiandraikitra akany marina ve ireo nandray ilay zaza, eo ihany koa ny fikarohana ny reniny sy ny antony nanariana azy. Raha ny fampitam-baovao raha mpitso ny akatra fitsarana ny raha tsy misy ny fiovahana ary ho taterina eto amin'ny fampahalalam-baovao. Lafim-baovao hafa indray kosa ao anatin'ny fanamarinany andro iraisampi andro maneran-tany ho an'ny farmasiana nanamafy ny olafitry ny farmasiana eto Madagasikara fa tokony ajaina ny didim-pitondrana nivoaka tamin'ny 4 momba ireo dépôt de médicament tsy mipetraka hatramin'izao ny tokony ho izy mahakasika ny tsy tokony isian'ny dépôt de médicament amin'ny toerana misy ny pharmacie raha ny fanazavany ny olafitra hatrany. Onona saina tsy mbola milamina ny raharaha eo amin'ireo tobo fivarotam-panafody ny dépôt de médicament sy ireo farmasiana. Tsy ahivina ny voalaza ny didim-pitondrana nivoaka tamin'ny taona 2024 fa zondalana vonjomaika no omena ireo tobo fivarotam-panafody ary amin'ny toerana tsy misy pharmacie. Nisy ny tolo-dalàna tamin'ny taona lasa izay nanavao didim-pitondrana io ary hitany ny olafitry ny farmasiana eto Madagasikara fa manohevana ny tobo fivarotam-panafody ka antony nampiemotra hatrany ny fandaniana izany teny amin'ny antenimera. Ny farmasia ao anatin'ny farmasia dia tsy maintsy misy farmasien ao ny dépôt dia ny fanarahana tamin'ny voalohany hoe à titre palliatif, izany hoe amina toerana anankiray tsy misy farmasia aloha dia afaka misokatra izy ao. Dia taty aoriana nefa sokatra ny mention pharmacie en faculté de médecine ny université Antananarivo. Efa mibetsaka zao izahay, efa mibetsaka ny tanora mitady asa, efa mibetsaka ny tanora mitady toerana. Dia izay zany no ao anatin'ny kombanay amin'izao hoe ny tanora dia mila mandeha any amin'ny périphérie voalohany indrindra ary faharoa
ila mandeha ny amin'ny milieu rural. Nefa rehefa tonga andreo tanorana ireo dia misedra olana izy. Amin'izao fotoana mitondra ny fifampitaniana eo amin'ireo tompon'andraikitra voakasika amin'ny raharaha ity raha ny fanazavana hijerena ny marimaritra iraisana ahafahana mamoaka lalàna eken'ny rehetra. Efa mandeha ny fifampirarahana ary mandeha fifampiresahana. Tsisy miady zany eto. Ny hevitra mety tsy mitovy fa tsy ny olona miady akory. Efa mifampiresaka izay satria ministera PNM zany ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia efa mandeha daholo négociation amin'izao fotoana izao. Efa eo ampandravetana ny code de la santé vaovao zao efa consultena daholo ny olona rehetrarehetra mahakasika an'izany. Ny pharmacienne moa zany dia manam-pahaizana manokana amin'ny resaka fanafody, zany hoe ny mahakasika amin'ny fanafody rehetrarehetra sy ny manodidina anazy dia ny pharmacienne no tompon'andraikitra voalohany amin'izany resaka izany. Tsy midika fanafarana ireo tompo fivarotam-panafody ny fandavana hoy ny ho lavitra ny pharmacienne. Ny fanarana ny voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy fahasalamana manomboka amin'ny fitandrona ny elanelana 10 kilometatra eo amin'ny pharmacie sy ny tompo fivarotam-panafody no takiana. Eo ihany koa ny famerenana amin'ny pharmacienne ny fiandraketana ny asa. Tsy aivina androany no andro maneran-tany ho an'ny pharmacienne. Loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity ny hoe pharmacienne miara-mientana ho tontolo salama. Fa isaky ny ala tahaka izao dia inisan'ny ifantohany maro ny mahakasika ny raharaha eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eo amin'izay indrindra ny paritaka ireo fino teo anivon'ity fiangonana Jesosy Mamonjy eny Ankorondrano no disadisa misy amin'ity fobe ity. Lasa mitety fiangonana eto amin'ny manodidina Antananarivo izy ireo raha ny hita tato anatin'ny 3 herinandro izay. Androany teny tsara honena ny akamarony ary tatena toerana trany ihany koa ireo mpitandro ny filaminana fanadidina etiny Gaeton Andriatsilavo. Mizara ireo mpino amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy taorian'ny korontana vokatry ny voka-pifidianana teo amin'ity fiangonana ity. Ao ireo nijanona tany an-tokantrano, ao ireo nanony vavaka teny amin'ny foibe Jesosy Mamonjy, ao ihany koa ireo niala teny Ankorondrano ka nifindra tamin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy hafa tamin'ity androany ity. Ohatra amin'izany teny Tsaronenana izay nifampitaona ireo mpivavaka tao Ankorondrano tsy mankasitraka ny valim-pifidianana. Reraka no niady izay nisy nandritra ny ray volana angamba zay na mahery kely. Noho izany dia natao izao fivoriam-bavaka izao izay atrehan'ny pasteur samihafa ary atrehan'ny mpino izay samihafa ihany koa, indrindra fa ny mpivavaka avy ao foibe Ankorondrano. Raha tokony ho izy dia tokony nisy ny fiaonana ary fa nisy fotoana nandehananay tany amin'ny Andriamatoa préfet. Za zao mihitsy nisany nandeha tany ary nilaza Andriamatoa préfet fa ampiantso ny rotota. Gaga nefa izahay fa hatramin'izao tsisy tohy-antsony zany resaka zany fa dia karazana fanakanana zany nataony tamin'ny alakamisy teo kanefa foana izany fanakanana izany. Famerena fifidianana sa karazana vahaolana ohatrany ahoana no arosina roa zany? Ny rafi-pitantanana ao foibe zany dia mbola tokony verina amin'le teo aloha amin'ny fifidianana indray zany. Izay no zavatra tokony atao raha ohatra ka miverina any amin'ny foibe Ankorondrano satria teo amin'ny talohan'ny fifidianana lamina tsara ny fitantanana sy ny fitondram-piangonana tao amin'ny foibe. Misy amin'ireo mpino no efa mivonona hiverina amin'ny fiangonana foibe eny Ankorondrano. Dia nanapa-kevitra hoe ho atsahatra aloha zany le fidiran'ny Ankorondrano satria voalohany indrindra mitondra fisamborana, faharoa zany mitondra fandatrana anireo ankizy. Noho ny anton'ireo zavatra ireo satria efa maromaro ihany ny efa azon'zareo teny amin'ny IBC na dia tsy tokony eny amin'ny ady elaka be vavary na dia fasana andraikizy ireo dia teny na dia fasana zany zany dia efa zavatra tsy mety noho izany hoe tsara zany tsika aloha hoe tsy makao am-piangonana. Tsy omby ny mpino Jesosy Mamonjy Ankorondrano 67. Tsy omby ny mpino Jesosy Mamonjy tsara honenana miaraka mpinona Ankorondrano. Dia efa teny andro zany dia efa mampandretsika mpino Jesosy Mamonjy rehetra. Faloha volantsika alahady. Tongava maro isika Ankorondrano fa ny fotoanantsika alahady. Tsy misy tompony Ankorondrano tompo fa atsika mpino Jesosy Mamonjy. Napetraka izy ireny hitarika hitantana fa tsy napetraka ho mpamotika ireny sanatria. Izay mahatonga ny mpino mijoro hiaro ny fiangonana ary tsy anaiky ny hamotehana ny fiangonana. Notoy ihany koa ny fanompoam-pivavahana tetsy amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano amin'ny androany. Na teny amin'ny foibe na teto tsara honenana samy natazanana mpitandro filaminana.
zay ny tapany voaloha teto ny fampahalalam-baovao dia iseto vetivety aloha isika atao reto dokavarotro reto rehefa avy eo indray ary. Etsy ange ny azo tokana tsy mba haly ary ny afo fahavalo ny ala Telma manolotra ho anao Festival des musiques vivantes de Madagascar angarediny 17e édition ny 9 hatramin'ny 10 septembre ho avy izao eny Ambohimanga Rova isy carnaval animation kilonga amin'ny lalao atelier conférence ary fampisehoana iarahana amin'ireo mpanakanto maro ndao iaraka iainan'ireo mozika mampiavaka an'i Madagasikara. Telma safidiky numéro 1 malagasy. Ndao ampitombontsika ny faritra Rakotrala analefahana ny fiovan-toetr'andro eto Madagasikara. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Ny signal no isan'ny manalefaka amin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Iarahentana isika hisoroka ny faharipahana sy faharavan'ny ala. Zay zatsika dia tafiditra indray eto anivy ny fampahalalam-baovao tanato ny tapany faharoko dia mbola anasananao hatrany tompo lasy tompo vavy anjoy izany hatramin'ny farany. Mahavelom-bolo ny fahatongavan'ireo mpizahantany eto Madagasikara hatramin'ny sokafany sistany hoy ny tompona raikitra eo anivon'ny Ravinala Airport teboka maro no tsaraina ifanaraka amin'izay fahatongavany vahiny eto amintsika izay eo ny fanaran'ireo fenitra takina amin'ny maha serana mpiara-manidina iraisam-pirenena ohatra amin'izany ny fotoana lan'ireo olona anatin'ny seranana sy ny fomba fandraisana ary ny fanajany ny tontolo iainana. Dia rahantsika ny fanampanazavana entiny télé général ny Ravinala Airport. C'est de faire appel à la population malagasy, aux étudiants, aux entrepreneurs. Miantso ny malagasy izay maniry hitondra anjara biriky ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny tontolo ety amin'ity seranam-piaramanidina lehibe ity izahay. Hitondra ny tetikasany ahafahana mampiroborobo ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany sy manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny mahaserana anazy. Ny tanjona dia amaly ny filan'ireo mivezivezy eto amin'ny seranana, ampiana ny fitarainana na eo amin'ny tolotra izany na ny fiantraikan'ireo fiaramanidina amin'ny tontolo iainana sy amin'ireo monina ety amin'ny manodidina. Vina ho amin'ny rampitso ny anatsara ny fomba fiasa ato anatiny fa ihany koa amin'ireo mponina manodidina ny serana amin'ny piaramanidina. Perméable avec l'ensemble des populations alentours. C'est ça aussi l'aéroport de demain. Ho any amin'ny faritra retisika anton'ireto vaovao manaraka ireto ao Antsirabe ny vohitra ny faritra Vakinakaratra
isan'ireo faritra manan-karena ny fanaovana asa tanana ny vakinankaratra. Tafiditra ao anatin'izany ny fanodidina ny tanimanga, vokatra azo tsapaitanana ary maro karazana izy ireny toy ny vilany-tany izay mbola maro ankehitriny no manjifa azy any an-toerana. Atao fandrahoana sakafo sy anendasana voamaina no tena ampiasan'ny mponina ireny vilany-tany vita amin'ny alalan'ny tanimanga ireny. Fanadidina entiny Andry Nirina, Kolo TV Antsirabe. Maro karazana ireo asa tanana vita amin'ny tanimanga eto amintsika, indrindra fa eto amin'ny faritra vakinankaratra. Anisan'izany ny sinibendrano, ny vazy, ny boatin-drakotra, ny fatapera ary ny vilany-tany sy ireo haingon-trano maro samihafa. Singanina manokana amin'izany ny vilany-tany, ankehitriny dia mbola maro no mampiasa sy manjifa azy io, indrindra fa any ambanivohitra, raha ny nambarany mpivarotra iray eto an-tsena Sabotsy Antsirabe. Betsaka ireo manjifa izany eto aminy ary manodidina ny 500 ariary ka hatramin'ny 3,000 ariary ny vilany-tany iray. Andrahoana sakafo sy anendasana, ireo no tena fampiasan'ny vilany-tany. Tsy mitovy amin'ny kalitaon'ny vilany-tany taloha ny vilany-tany amin'izao fotoana izao izy, fa misy ny mahasamihafa azy ireo. Dia tsy voatery mitovy zany le izy, fa le taloha zany mafy raha par rapport amin'izao. Tsy hena amin'ny vilany-tany aloha zany mba hita hoe misy kely, fa tsy dia tena hoe mandeha be le izy. Eo amin'ny 500 dia 1,000, 2,000, 500 sy 1,000, 3,000. Arakaraka ny alehibeany le izy. Matetika aloha zany le kely, satria le anendasan'ny olona le izy. Fa le lehibe zany tsy dia misy mpividy firy fa par rapport azara. Azo anendasana ka, anendasana kafe, soja, katsaka. Rehefa avy anendasana izy mbola azo andrahoana vary. Tena maharitra izy. Izy ndray zany tena mafy. Surtout izy efa avy nanendasanao vao andrahoana dia tena mafy tsara. Tena misy maharitra aman-taona mihitsy le izy, arakaraka le olona zany. Rehefa olona lehibe le izy mahatandrina. Izy aloha zany amin'ny ankapobeny mbola be mpampiasa. Sady izy fanafody fitezam-batana zany surtout ny olona efa mahazoazo taona. Io na vary aza zany andrahoana amin'ny dia tsara. Miezaka mikaroka sy manaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ihany koa ireo mpanao asa tanana malagasy vita amin'ny tanimanga. Tsikatra izany amin'ny alalan'ireo vokatra. Anisan'izany ny fatana fanaovana mofomamy na ny lafaoro, ary misy ihany koa ny fatapera fanafanana akomana todilava izay tena be mpanjifa amin'izao fotoana izao. Io zany aloha mba betsaka paky atao aminay, satria le anaovan'ny olona le resaka akoho. Saribony atao anatin'io dia atao amin'ny tranony le anaovana gâteau. Ie. Izy aloha zany raha oharina amin'ireny aleo mampiasa an'ity tsara. Na ny zavatra voakany azy hitanao hoe tsara, manitra. Izy aloha misy fiakarany. Eo amin'le vidim-piainana mihitsy zany no midangany. Dia lasa miakatra automatika mihitsy le izy. Arak'izany dia maro karazana ireo asa tanana vita malagasy. Anisan'izany ny fanodinana ny tanimanga ho vokatra azo tsapaitanana ary entina ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Any Toliara indray kosa, koatra ny fanaovana maloto, manamorona ny fifin'ny fahasambaza ao Toliara dia lasebatra ny halabotry ihany koa ny ireo fitaovana amina fasana vitsivitsy tatoato anaovan'ireo ray aman-dreny antso ny amin'ny tokony hijerevana akaiky ny makasika ity toe-java-misy ity. Natasara koto mamontsy Bonhomme Élysée, Kolo TV FM Toliara no mitondra antsika ny antsiprian'ny vaovao. Maherin'ny 30 ireo fasana eto Andolombazaha tsy ahitana tafo fanitso, tsy misy carreau, ravavaravarana noho ny alabotry ataona andian'olona vitsivitsy rehefa amin'ny alina. Tranga mampametram-panontaniana ny maro raha ny asin'ny toeram-pandevenana aty amin'ny tapany atsimo. Serijaha amin'ny raha mampalahelo manahaka an'itoa, fanimbasimba lolo hitatsika hanany aby retoa. Tsy hain-tena fa asa ino, asa azy manao ny raha rehetra zao fa mampalahelo ary tsy mety. Tokony hanana diniky mihitsy zany mikasika an'izao. Io toly aby zao miala hatsa mivaravara, maloto nalay aby hazo be toy, i tapatapaka nany branche-ny aby eo. Fa mampanahira raha manahaka an'itoa, sady mampalahelo amin'ny maha malagasy gasy zany. Tsy mitaony lasy agny io tiherigny etoy. Tinana votsavota ireo dakoroa toa foifoiegna aby retoa andesigna amizay viny io. Ara magnentanenareo raha mindreny, zao ndra atimo ndra avaratsy ndra handrefa fokon'olo mba mijerejerea dahinareo fa izao ty zakademoka Andolombazahato tsy misy. Raha ny fanazavany avy eo anivon'ny fiadidinan'ny tanànan'ny Toliara dia efa nisy ny dinika ny arahana amin'ireo tompo-pasana nefa tsy mbola hita soritra ny fandraisana andraikitra ataony tsirairay ka mbola mampahazivahana hatraminy izao alabotry izao.
marina dia marina fa lasibatsy ny halatra vy tôle carreau ary na ferraillage rehetrarehetra rehefa matériel mahakasika ny fasana ny tahoan-dolom-bazaha ataoko angamba raha mamerina tsy ahitsika volana maromaro zay ka androany izy miverina indray mandeha indroa mandeha zay efa nanaovanay antsoavo ho an'ny mpandevina rehetra ao am-pasambazaha koa tamin'izany nisy zavatra tapaka nefa noho ny fitavozavozana amin'ny fandraisana andraikitra zay dia lasa miverimberina ilay fahavoazana. Ny fisian'ireo tambazotra mpividy vy no mampirongatra ny fangalarana vy eto an-tampon-tanàna ary manampitrotraka ireo sakatsakana amin'ny fandraisan'ny komina ny andraikiny. Misy tokoa io tambazotra mpividy vy ary anisany tsy vitany vy ny fasana ihany fa na ireny borne fontaine tranona borne fontaine dia misy mangalatra. Ny raha misy manko tamin'ilay farany teo tsy feno lay vesatra ny ampanganana lay nahatratrarana an'ilay vy. Faharoa manarakaraka an'izay ary anisany anaovako antsoavo isika ray aman-dreny an-tanà etoa isika mpitarika fikambanandrazana matetika rehefa misy meloka ohatran'ireny itsika ray aman-dreny mihitsy zany ro manao intervention ary anisan'ny mampiakapeo mikasika an'ireny olona vita heloka reny. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra na ireo tompo-pasana na ny avy eo anivon'ny komina Ambonivohitra Toliara mba samy handray ny andraikitra tandrify azy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny asiny andolom-bazaha sy hamongorana ireo mpanimbazimba ny toeram-pandevenana rehetra eto an-tampon-tanàna ny Toliara. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena ny tombo 20 isanjato ny fifandram-monina tsy ara-dalàna any Tunisia amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny taon-dasa. Raha ny antontanisa mahery ny tolorivo sy Real ireo mpifindra-monina tonga any amin'ny morotsiraky Italia amin'izao fotoana izao hatramin'ny fiandohan'ny taona noho ny antony ara-toe-karena sy ny finangany vidim-piainana no mahatonga izany fa eo ihany koa ny todrara politika raha ny hita lasa tetikasan'ny fianakaviana ny fifindra-monina amin'izao fotoana izao. Dia izay ko tompoko lasa tompoko vavy no entiko mamakana ny fotoana ny fampalalamba vao tamin'ity alina ity. Ankasitrahako anao tana tokantrano naraka ny fotoana ny fampalalamba vao hatramin'ny farana. Azo adintsika ny fandarana Journal de l'économie aoriana zao fampalalamba vao izao. Dia aoriana izay Journal de l'économie izay dia isy ny fandarana confession izay irana amin'ny afatra martial sy ny itondrana ny fiampianan'ny chef Lalena dia metraka ny velomana bitafa amin'ny manaraka indray tompoko lasy sy tompoko vavy. La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalamba vao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais.
Ita, huilerie industrielle de Tamatave, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.